Antoko tiako i Madagasikara dia namboatra ireo lalan-kely mampijaly-mponina. Teti-bola fampelezan-kevitra tsy maintsy manomana avy telo eny amin'ilay anto-bola ny kandida iray raha kely indrindra. Fifidianana solombavam-bahoaka ny C10 no ahazon'ny maro anisa raha fifidianana madio. Miarabanao tonga soa ato anatiny fampahalalam-baovao eto amin'ny MPS ary manasanao ampanajana sy ampitiavana ary tompo kilasy tompo vavy iara-dalana aminay hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fifidianana avy hatrany anomboantsika ny fampahalalam-baovao. Fifidianana tsy nanaraka ireo fepetra sy lamina ara-demokratika no natao teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 iny hony avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Tsy teraka filaminana eto amin'ny firenena izany ka tsy mitsahatra manolotra sosikevitra ny firaisamonim-pirenena amin'izao fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna, ny mpanolotsaina ary ny solombavam-bahoaka izao. Zavandriamaefa ny arotanjona. Demokrasia ireo fikambana ny firaisamonim-pirenena misy avalo amin'ny fitopolo eto Madagasikara. Voalaza ao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo fa tsy azo nitokisana ny lisam-pifidianana sy ny fanovana ilaina makasika ny rindram-pamokarana ny angom-baovao mikasika ny olom-pirenena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2022 iny. Zava-nisy tamin'ny fifidianana 9 Novambra 2022 iny. Noferana ny fahafahan'ny olom-pirenena sy ny fanaovana hetsika ara-politika ary ny fidinana an-dalambe izay tafiditra ao anatin'ny zoma olona ary nankatoavan'ny Madagasikara tamin'ny taona 1790. Natao ampimamba ny hainao manjery-panjakana. Nifototra tamin'ny resa-bola sy ny fitaovana ny fampelezan-kevitra fa tsy tamin'ny hevitra. Ankoatra izay, tsy nangarara ny fandanim-bola tamin'ny fampelezan-kevitra. Taony tsy maty manota tamin'ny fandikan-dalàna. Ny fifidianana vato sy ny endrika kolokolo mpifidianana samihafa. Natahotra ny toroka sy anao hetsika ireo olom-pirenena noho ny herim-pamoretana izay mety hatramanaina sy ny fandrahonana fisamborana sy fanangadrana. Niteraka ayay ho an'ny olom-pirenena sy ireo kandida ny fitalilan'ny androm-panjakana misahana ny fifidianana, hany ka niteraka fanoherana ny zotra-pifidianana izany ho an'ireo kandida ny rotsaka hovidiana. Namafisin'ireo firaisamonim-pirenena fa maneho ny tsy fahaleovantenany sy ny fahatarany ny famoahany tety androm-pifidianana makasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina sy ny fangatahana ny hevitry ny governemanta. Vokatra izany, niteraka tsy fahafaliam-pon'ireo olom-pirenena ny fanitsahana ireo fitsipika sy ny lama momba ny fifidianana ireo. Amin'izao fanomanana ny fifidianana kominaly sy ny solombavam-bahoaka izao, dia tsy mitsahatra ny mandroso sosikevitra ny firaisamonim-pirenena. Ny amin'ny tokony hijerenany lalàna fehizoro larana 740 tsipika aotraotra valo mifanaraka amin'ny fifidianana kapeny. Fa eo ihany koa ny fanalalahana sy ny fanomezana ny toerana iombonana mifandraika amin'ny famoren'olona sy ny fanaovana hetsika. Ny famoahana ny tete androm-pifidianana mikasika ny fifidianana ny lehibe ny faritra, ny fanalalahana ny fahafahana mampiasa ny hainao manjery-panjakana, ny fahazahoan'ny rehetra misitraka vaovao ary ny fiarovana ireo mpiaro-ny zon'olombelona sy ny mpisintona lakilosy. Nataon'ny fanjakana ambanin-javatra nefa ny fampiarana ireo sosikevitra avy amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny antoko politika ireo. Manoloana izany rehetra izany, dia miantsony amin'ny sian'ny fifampiresahana metrahana fitoniana ary ny fandraisana ndraikitry ny fitsarana manoloana ireo fandikan-dalàna ara-pifidianana ireo ny fiarahamonim-pirenena. Tsy vitan'olona tsy manam-bola intsony ny firotsako fidiana eto amintsika na dia mananevitra aza. Fa hita matetika raha teo ny fison'olona mananevitra kanefa tsy landra efa mirotsako fidiana noho izay olana ara-bola izay. Tsy voafetra ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana ho an'ny eto Madagasikara. Raha ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka, miankina tanteraka amin'ny fivelaran'ny distrika izay rotsahany ny vola ampiasaina raha ny fanazavana. Germain Menjanahary ny arotanjona. Folo tapitrisa ariary ny sara-pandraisana anjara ho an'ireo maniry irotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka. Teti-bola afa-ankoatran'io no mila omanina ho an'ny fampelezan-kevitra. Raha ny fanadiadiana dia miankina tanteraka amin'ny fivelaran'ny distrika irotsahana ny teti-bola omanina hiatrehana ny fampelezan-kevitra. Tsy voafaritra mazava ny sora-bola hiatrehana izany, fa indraindray aza tsy mifanaraka amin'ny heverina tokony olaniana mandritra ireo herinandro anaovana ny fampelezan-kevitra ny fandaniana misy. Raha ny fanadiadiana hatrany ho an'ireo distrika manana fokotany hatrany amin'ny 20 dia tsy latsaky ny avo telo eny amin'ny sara-pandraisana anjara ny vola omanina raha ny fanazavana. Miankina indrindra amin'izay le hoe mety ho fivelaran'ilay faritra irotsahana. Eo ihany koa miankina amin'ny isan'ny mponina. Raisiko manokana raha amin'ny lafin'ny fitaovana zany zao no resahantsika dia arakaraka ny isan'ny mponina na fahana maminavinana hoe tokony ho firy mety ho afisy na banderolina na
na t-shirt raha ohatra ka reny fitaovana ireny zany horesana satria moa ny candidat tsirairay dia samy manana ny politika entiny ahafahany mampandresy lahatra androa vahoaka zay everiny fa hividy azy. Raha amin'ny lafiny faritra indray dia misy zany zao ny district anankiray ahitana commune hatrany amina 700 ary misy kosa nefany district anankiray vitsikely ny commune ao aminy dia arakarak'izay no teti-bola entina amin'izay fetrehana ny fifidianan'izay. Fa ny tsy azo elana aloha zany amin'ity dia ilay caution na ilay vola zay antobola arotsaky ny candidat anankiray hiatrika fifidianana dia 10 millions ariary zay raha ny sionresaka re hatreto. Mila manomana vola atao hoe indrona avy telo eny an'izay antobola arotsaky ny solombavamboaka izay ny solombavamboaka anankiray raha hiatrika an'izany fifidianana izany. Ireo kojakoja toy ny t-shirt, ny kaskety, ny lambahoany, ny flyers sy ireo peta-drindrina dia samy andanimbola avokoa ankehitriny. 420 sy 400 tapitrisa ariary ohatra ny resaka dokam-barotra miaraka amin'ny mpanakanto, 520 sy 400 tapitrisa ariary ny fanofanana fiara sy ny toerana iasana ary ny zava-maneno. Ankoatra ireo, ny ofan'ireo fanamafisampeo eny an-dalambe sy ny solika entina mitety ireo komine izay samy ao anaty faharatsian-dalana avokoa ankehitriny. Satrotra ny famaritana ny teti-bola fampelezan-kevitra ankehitriny ho iatrany ny nambarany. Raha tsy aivina tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo dia mahatratra 2 miliara ariary mahery ny vola niodina ho ana lisitra 1.7 manerana ny nosy fotsiny. Kandida avy tamin'ny antokony fitondrana no tena nampiasa vola betsaka indrindra. Ankoatra ny vola tantsoroka avy amin'ny antoko manko dia mitetina hatrany amin'ny 700 tapitrisa mahery ny fitambarany vola ny voaka amposin'ireo kandida, raha toka 200 tapitrisa mahery kosa ho an'ny antoko timy, ary mitotaly hatrany amin'ny 3 miliara ariary kosa ny lanin'ireo kandida tsy miankina izay nandoa vola feno avy any amposiny. Dia mampametra-panontaniana ny fiavian'ireo volana ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra ny mety ho takalony satria raha ny karamana solombavambahoaka ohatra dia voafatra ho 3 tapitrisa isam-bolana izany, raha ny itsy volana 424 tsipika 750 izany hoe 400 tapitrisa ariary mandritra ny 5 taona fepitoam-piasana ilay DPOT. Ny soloka koa mitovy amin'izany. Ny fahanany telefona indray dia 2 hetsy ariary isam-bolana, mitotaly 12 tapitrisa ariary ao anatin'ny 5 taona, izany hoe 2.700 tapitrisa ariary raha atotaly ny karama sy ny kredi ary ny soloka ho an'ny depute iray ao anatina fitoam-piasany. Ankoatra ireo anefa ny 4 alina ariary isanandro raha mamonjy fivoriana ara-potoana, ny 5 sy 4 alina ariary isanandro sarany trano fatoriana. Mbola eo amin'izay vaovao mahakasika ny fifidian'izay hatrany. Hita pirofo ny vokatra sy ny safidim-bahoaka tamin'ny sarisary-pifidianana natao teo iny ka nanaraka ny tenin'ny vondron'ny kandida ny maro anisa tamin'ny olo-pirenena. Midika izany fa ny avy amin'ny fanoherana ny tokony anna maro anisa eo anivony anteny miram-pifidianana ny anteny miram-pirenena amin'ny fifidianana ho avy eo. Tsy anaiky mora nefa irajoelona ka tokony ametrahandreo antoko mivondrona ao anatin'ny vondron'ny kandida, mihevitra ny androtsaka olona ho solombavambahoaka ny paikady rehetra hisorohana amin'ny mety sy ny fanodinana ny safidim-bahoaka indray, hoy ny filohan'ny Ivamy raha niresaka tamin'ny Germain Nomenjanahary sy ny Arotanjona. Raha fifidianana madio no atao eto dia lasan'ireo kandida izay atolotry ny antoko tao anatin'ny vondron'ireo kandida ny maro anisa eny anivony anteny miram-pirenena. Mazava ny sary nivoaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fa tao andamosin'ireo vondron'ny kandida ny vahoaka malagasy. Raha ny eto Antananarivo renivohitra sy ny distrika manodidina ato anatin'ny faritra Analamanga dia tsy tokony ho hisy ady hevitra izany fa alabato raha toka resy izay kandida atolotry ny antoko mivondrona tao amin'ny C10, hoy ny filohan'ny antoko Vamy. Raha jery mihetsika fotsy mitsika nandritra ny firy efa hoery taona teo ny hetsika fotsy ohatran'ny le vahoaka tena lasa fery. Raha 520 isan-jato angamba no azo ny faton'ny rajoelona sy ny mapara TGV mapara reo fa le mety ho lasan'ny hetsika fotsy daholo ny législatif nefa ny misy dikany izay le fitenenan'izay hoe zay tsy maintsy feninay ny 20 dikan'izany misy zavatra misy manipulation vato ao ambadika ao. Tsy anaiky mora foana ary tsy maintsy hiady anefa ny antokony fitondrana.
manoloana izany dia tokony ho mailo avy hatrany ireo mihevitra ny ho kandida ka ifaninana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Efa mandeha ny kajy ataon'ny fanjakana na dia hitaja fa tsy ho toteny amin'ny vahoaka intsony aza izy ireo ankehitriny ary tsy ho lany sy tsy ho tiany vahoaka ny kandida irotsaka amin'ny anarany antokony. Kajy politika voalohany ny andefasana ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny any ben'ny tanàna. Sarotra raha teo ny azahoany ny ben'ny tanàna eto Antananarivo manoloana izay ho fampitehana misy eto izao ho ihany ity mpanao politika ity. Meraka efa tokony efa tamin'ny roa volana lasa no efa vidiny efa lany andro reo mera reo fa misy zavatra konokononina ao ambadiky le izy. Inona moa ny konokononina ao ambadiky le izy tsy ny fangalana isa any amin'ny communal. Zany hoe na mpanolotsaina na mera tianitindry zareo tiany eo amin'ny fitondrana ho azo daholo izy dia tireko masaka oatra volompijaza le fifidianana. De ohatr' zany koa ny législatif ny fifidianana antemera-pirenena ny solombavam-bahoaka ataonao ty aloha dikan'izany efa misy paipaiky zay tena hita mihitsy amin'izao fotoana zao hoe manafina ry zareo amin'ity le fifidianana fividianana donc hoe vidianana vidy solombavam-bahoaka indray ry zareo. Ho an'ity mpanao politika ity dia tokony ametraka drafitra matipaika mba hialana amin'ny alabato ny antoko mivondrona ao amin'ny vondron'ny kandida ka mihevitra ny androtsaka kandida amin'ny fifidianan'io. Raha fifidianana filoham-pirenena teo dia midika mazava aloha fa resy rajoel ary sarotra ny azahoany maro anisa eny anivony anteny mera-pirenena. Matsiaro mijaly loatra ireo mpiasa eo anivon'ny commune kanefa tena saro-piterana hatreto ny olona ho tendrena hitondra vonjomaika ny commune Antananarivo renivohitra na ny PDS. Manoloana izany dia mitakiny any endrena faran'izay aingana ny PDS eto Antananarivo renivohitra ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Sararnirina no tsindriny ihany koa fa vokatry ny fanangana ireo orinasa munisipaly no antony mampitongana ny tanàna Antananarivo toy izao. Fanadihadiana nataony Yasinandre Malala sy Andry Rakotomalala. Tsy manana olona ho tendrena avy any fanjakana, tsy manana olona atokisana hitantana vonjimaika any Antananarivo renivohitra ihany koa ve ka nahatonga ny fikitihana ny lalàna novaina hoe tsy ho voatery ho mpiasam-panjakana ny olona ho tendrena ho PDS. Ireo fantaniana mipetraka ao anatin'ny sain'ny mpanara-bavao ankehitriny. Sahirana tanteraka ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra, potika ny tanàna, samy mandeha samy mitady hoy ny tanora satria tsy fantatra mazava izay mitantana ny tanàna. Eto zany ny tenako amin'ny maha-olom-boafidy dia miteny hoe za tena tsy makasitraka ny fikitihany zareo ny lalàna momba le PDS fa rehefa inona nataondry zareo tao dia ataovy ohatran'le fiazakazahana tamin'ny fanitsinan'le lalàna koa ny fiazakazahana amin'ny fanendrenan'le olona fa tsy apetraka fotsiny ohatran'izao le tanàna le ben'ny tanàna raha teo efa no tendrena ho ministra any ambony any. Dia zay zany zavatra andrasan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao hoe ny tanàna tsy mandeha amin'ny laoniny ny zavatra hita amin'izao fotoana izao be dia be ny fimenomenomana fa misy manararoatra any hoany be dia be no mitaraina satria maninona satria tsisy mpitantana dia ohatra lasa misy le CA lehibe zany amin'izao fotoana izao zay le ilana an'le hoe mba atovy haingakaingana ohatra le fikitikitihana an'le lalàna fanendrena an'le olona mba farafaratsiny aloha mba ahitany vahoaka fa mba misy mpitantana eto. Anisany mampitotongana ny commune Antananarivo renivohitra tahaka izao ny fanangana ny ben'ny tanàna teo aloha ireo orinasa munisipaly maro ireo. Tsy hita nefa ny tena asa mivaingana vitany ary tsy fantatra mazava ihany koa ny volamiditra sy mivoaka ao anatin'ireo orinasa ireo. Dia za dia isany tabataba foana tsy sasatra ny tabataba hiteny an'izay hoe tsy mety ireo orinasa munisipaly na tsangatsangana ireo sady tsy manara-dalàna no lasa maka fotsiny an'le volan'ny commune izay tokony ho an'ny commune manontolo satria la isan'ilay fitsinjaram-bola io no sady ihany koa lasa tsy mampisy mangarahara satria zahay mpanolotsaina lasa tsy manana droit de regard mitsikilo hoe aiza marina moa zany zao le vola 40% 60% nalainareo aiza le 30% nalainareo manahoana sy manahoana ny fitantananato misy fotoana ary zay miresaka amin'ny tale général ny SMGD fifamalina anaty filan-kevitra no hita satria manino amiko dia matahotra le mangarahara dia lasa miteraka fifamalina.
Ministry ny rahambahiny natao kandida be ny tanàna Inaina Andretsitoaina ary izao nitendrena ho ministry ny fanajariana tany sy ny fanapariam-pahefana izao indray rehefa avy namotika ny renivohitra Madagasikara. Ny hita aloha dia sahirana tanteraka ny mpitondra, tsy manan'olona ka nitota no avadibadika ary noho ny rehetra fa tsy olom-baovao no apetraka izy ireo ho PDS eto andrenivohitra. Tokony andray ireo sosikevitra avy amin'ny ankolafikery samihafa ny mpitondra raha tena mikatsaka fifidianana milamina sy ekendrehetra. Zava-dehibe ny fanambarana nataon'ny firaisamoam-pirenena ka anjara ny fanjakana ny mieritreritra na mbola anao be marenina indray manoloana ireo tolo-kevitra anatsarana ny fifidianana. Javandriamahefa sy ny Artanjona. Hitantaratra ny tsy fahavonona ny fanjakana iaino sy andray tolo-kevitra avy amin'ny ankolafikery samihafa anatsarana ny zotra-pifidianana eto Madagasikara ho ny solomam-bahoaka Mamy Rabenirina. Anisan'izany ny tsy fampidirana ilay tolo-dalàna nataon'ireo solomam-bahoaka maromaro miray feo ny amin'ny tokony anatsarana ny lalam-pifidianana sy ny zotra-pifidianana tao anatin'ny ladiniky ny fivoriana tsy ara-potoany Antenimira farany teo. Rehefa nampiantso fivoriana tsy ara-potoana finankevitra minisitra dia nanantena fa ho tafiditra tao anatin'ny ordre du jour ny Antenimiram-pirenena ladinika tokony hodiniana nandritra n'io fivoriana tsy ara-potoana io iny tolo-dalàna izay nentina iny kanefa ny rahantsika nahalala fa tsy tao le izy. Fivoriana tsy ara-potoana moa rehefa tsy voasoratra ao anatin'ilay izay voalaza ao anatin'ny fiantsoana dia tsy azo resahana mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana. Eo amin'izay zany mipetraka fanontaniana hoe hatray zary ny fahavononan'ny fitondram-panjakana hiatrika ny hoavy indray sy hiatrika ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity. Dia izao tsika mifamoron-dray ary miray feo ireo fiarahamonim-pirenena 770 dia namoaka ilay fanambarana teo iny izay vakiany faniry teo izay irahantsika mahita araka ny lazaiko teo fa tsy zava-baovao satria tsy voazao no nisy mifangatahana fanavaozana an'ireo lalàna ireo. Tsy zava-baovao iny tsy hoe voany société civile akory nangataka an'iny voazao fa société civile manamafy ny fangatahana izay efa nahita ny ohatra any am-boalohany, manamafy ilay tolo-dalàna efa napetraky ny solombavam-bahoaka ary tsara manamarika fa tsy iny ihany akory ny tolo-dalàna efa nipetraka teny anivon'ny Antenimiram-pirenena nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa farany teo iny fa efa nisy tolo-dalàna hafa nandeha nitokana napetraka solombavam-bahoaka hafa mahakasika ny fifidianana ihany koa fa ireny rehetra ireny dia fanamafisana azy. Androany no ny farana ny fanavozana isan-taona ny lisam-pifidianana na ny RAL hiatrika fifidianana ny antokotiko Madagasikara ka manentana ny mpikatroka hivonina ao amin'izany sady ny miara-manonja. Mbola hijany eo amin'izay vaovao mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny tontolon'ny resaka politika izay hatrany isika. Andio an'i Madagasikara ny Antenimiran'ny Ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko eto Madagasikara na ny ARFM. Ao amin'ny kianjany Mahamasina no anaovana izay fanadiovana izay satria vao ho tafady Madagasikara nanomboka tamin'ny fanjanahantany. Tafiditra indrindra amin'ny famaranana ny tolona natao tamin'ny taona 1770 moa izany ny fanazavana ary tsy raharahan'ny merina rery ihany fa raharahan'ny malagasy iray manontolo. Fanadiadiana nataon'ny Asinandre Malala sy Andry Rakotomalala. Ny 4 febroary avy izao no anadio a Madagasikara. Amerina indray ny asina vao ho tafady nataon'ireo mpanjanantany ny Antenimiran'ny Ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy ka ao amin'ny Vatomasina ao Mahamasina no anatanterahana izany. Ary anareo mpitandro filaminana indrindra no tokony hiaro ny tanindrazantsika anongotra ny firenena ho afaka ao anatin'ny fanjanahantany izay no andraikitrareo ary miaro ny vahoaka ihany koa. Ny amafisina ihany koa dia aoka tsy hisy eritreritra zao hetsika atao amin'ny fanadivana ny tanindrazana zao hoe hevitra politika saratra mivavana makany fanomerana fa fomba malagasy no atao eo. Toy izany koa ny eo amin'ny lafiny fivavahana oka tsy handray ny fomba malagasy ho sampy sanatriavy mivava fa fanatsarana sy fandivana ny tanindrazana ity ary itsika no nametrahanjanahary an'ity tanindrazana ity anjarantsika no mikolokolo sy manasoa azy. Ka izao fandraisana andraikitra lehibe amin'ny firenena izao tsy mitsipaka ny finoana akory sanatriavy mivava fa tokony hiaraka amin'ny finoana azy satria
ny finoana tsy misaraka amin'ny tanindrazana dia hafahafa ihany zany. Fototra ajoro ho famaranana ny tolona tamin'ny 1770 izao atao izao ohatra ny ARFM ary ny malagasy any Madagasikara ny tanjona. Ny amita ny tolom-panafahana 47 ny tanjona dia ny hoe miverina amin'ny malagasy i Madagasikara ary malagasy amin'izay no mitondra ny tany sy ny fanjakana. Izay vao misy hasina ny fiandrianam-pirenena, izay vao misy hasina ny tanindrazana, izay vao misy hasina ny fanjakana ary izay vao misy hasina ny vahoaka satria ny vahoaka masy mandidy amin'ny taniny ny tokony hitondra ny taniny. Ary raha atao sary tsotsotra ilay izy dia tsotra ny hoe raha manao trano isika dia tsy maintsy atao tsara ny fototra amin'ny fombatsika no ametrahana ny trano. Manangana ny trano tsika, isika no manao ny tafo, isika no manao varavarakely, isika no manao ny efitra, isika no mipetraka ao ary isika no mitatana ny tokantranontsika fa tsy ny vahiny. Fa ny vahiny mandondom-baravarana izy miditra ao dia ampandrosoana fanajana azy apetraka amin'ny toerany amin'ny mahavahiny azy. Araka izany dia tsy hanavahana na iza na iza ity fomba atao etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ity ka mahazo manatrika izany rehetra. Matanjaka ary manana maizy azy ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny distrika ny Manjakandriny. Mbola ampiseho izay tanjana izay ny mpikatroka amin'ireo fifidianana manaraka ho ny mpitarika ny antokotiko Madagasikara any an-toerana. Javandriamaefa ny aro-tanjona. Araka ny toromarika nomen'ny Front National ny antokotiko Madagasikara, efa samy mivonona hiatrika ny fifidianana solomam-bahoaka sy kominaly ny mpikatroka ny fotony amin'izao fotoan'izao. Androany namorireo komity atao amin'ny distrika ny Manjakandrina ny filohan'ny distima tany an-toerana. Tanjona ny anamafiorana ny atoky ny fotony sy ny ananana olom-boafidy maro ao anatin'ity distrika ity. Efa ao anatin'ny daholo na ny kominal na ny legislative zany satria efa mivoaka ilay datim-pifidianana dia marina fa mety nanapoka ihany hoe gagagaga ihany hoe naninona no ny députation ireny lasa lohan'ny kominal. Kanefa moa na inona zao ny tim atao anatin'ny distrika Manjakandrina dia efa manana fahavononana daholo hiatrika an'izany fa mila fandrindrana asa matotra tena matotra zany fa hoe mila tena fifehezana manaja amin'ny fitsipika ny atoko zany nambafisina rehefa mivory teto koa zay androany hoe aoka zay tapaky ny atoko, aoka zay hoe laniny avy ety amin'ny bazy zany zavatra zany no nitapahana teto vonona ny olona vonona koa ngambany izy mety te hilatsaka rehetra mety efa vonona daholo. Kominina enina ao amin'ny distrika ny Manjakandrina no niatrika ity vivoriana ity. Ito ny fifanentanana sy ny fitetezana ireo kominina misy 20 mandrafitra ny distrika ho ny fanazavana. Manoloana ny fahampitehandreo lalakely anaty tanàna any ka mampijaly ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra dia naniraka ireo mpiara-miasa aminy havanana amin'ny fanamboaran-dalana ny filoha Marc Ravalomanana androany. Izany dia mba hamahana ny olana eny fotony toy ny ao amin'ny boriboritany voalohany. Tao Andavamamba anjezika ny nanomboana ny asa ao amin'ny androany. Fantatra ihany koa fa isy ny asa fanampiana ny vahoaka amin'izao akatoko ny fahavaratra izao hoy ny iraky ny filoha Marc Ravalomanana raha niresaka tamin'ny Andry Malala sy Andry Rakoto Malala. Ny fako misavovona, ny tsikafina manetsina ny tatatra, voatery mandeha amin'ny pneu sy vato tahaka izao ny ponina ety Andavamamba anjezika secteur 4. Mifangaro amin'ny rano sy maloto ary ny fako ny rehetra rehefa miakatra ny rano. Rehefa miakatra ny rano dia tena hoe tsy mivoaka ny trano na marary ara-bataina mampalahelo ny tena moa dia indraindray misy mibaby mihitsy hoe andao dokotera fa tsisy clé mihitsy fa andao ianao mijery mararinay ary le fiainana eto tena zao maloto tena tsisy fahasalamana aloha aty dia tena mampalahelo tena malahelo ny fahasalamana aty. Nare izany fijaliana sy fitarainana izany ny filoha Marc Ravalomanana ka tsy nahatsindry fa naniraka avy hatrany ireo mpiara-miasa aminy. Ny solombavam-bahoaka Madagasikara Stanislas ny voatendry anara-maso ny asa noho izy havanana amin'ny fanamboaran-dalana. Araka ny consigne amin'ny président dia tena hoe io rastany zay tsy maintsy pika mahay fatambary io mbo atao fa ianao fa mbo manao any aminao mbola betsaka no natao fa mbo ty amin'ny deuxième tena vonjely olona fa tena sendra nandeha teo nandalo tamin'ity toerana ty amin'ny andro fahavaratra mpianatra ve dia manisitra kiraro fotakabe
de hoe mba rehaussenambaro ny tetezana isa oke ary monsieur le président satria manaiky ao satria io na tsy hoe baiko fa tena hoe fiangaviana fiaraha-miasa zay omity mamako de tena hoe zay baiko ny ambony olona discipliné zay manaraka ny baiko ny ambony na rahana de zay ny antony anaovako an'ity satria hita fa tena mijaly le mponina ho fanamavanana ny andavanandro ny mponina aloha ny tena natomboka aminjena azy ireo amin'izao fahavaratra izao eto amin'ny boribory tamin'ny voalohany zany a dia misy ny fokotany 420 amintsika miteny zao zany a dia misy ny foto-drafitrasa zay atao a manodidina ireo a fokotany 420 eto amin'ny premier arrondissement zany a hoentina fanatsarana ny tanàna zay misy ny vahoaka ankehitriny zany satria mijaly daholo manoloana ny zavamisy a ny kirazy a tsy mandeha ny evakisy doa tsy misy a ny lalakely a mamotaka feno rano a izany ny fijalian'ny mponina dia izay mihitsy nanoezany marika ravalomanana izao asa izao zany a ho an'ny fokotany rehetra eto amin'ny boribory tamin'ny voalohany misy ny lalakely a misy ny tetezana misy ny curage a za zany a no atao zany amin'izao fotoana zao akoatran'ireo a fanatsarana ny jiro a sy ny tariny ny toy tao amin'ny secteur 2 ato anatin'ity fokotany nandavamamba anjezika ity ny asa fanasoavana ny vahoaka nataon'ny filomarika ravalomanana nakarina ary natao rary vato vaventy tahaka izao ny lalana ho an'ny mponina sy ireo mpianatra ampiena ny fahasaranana izao asa fanamboarana izao ka nankasitraka ny tiky Madagasikara sy ny filoha ravalomanana ireo mponina tena ivoatra mihitsy fiainana dia misaotra betsaka anareo mandraindraiky satompo dia sorana bitabenareo zay zao firy-taona nisy fitondrana foana teto mifandimby a tsy mba nisy nijery anay dia faly zay hoe amboarina zany lalanay dia misaotra betsaka misaotra tompony atokotim misaotra betsaka tompoko mankasitraka zay mbola ataonareo tena vita tsara teo ny robo-dranony ankizy satria ilany kely sisany no teo dia zao efa lasa nampiana lesy dia tena vita tsara le zava-bita aloha tena tsara ka dia tsy roboana rano fotsiny tena tandrona io zay ny mba etaetana lalina be atsano ny rano any rehefa vavaratra zay tena faly mihitsy ka mirobotra ny tahaka izao ihany koa ireo mponina sy ireo mpianatra rehefa mandalo eto amin'ity lalana ity mba aminjena azy ireo dia nanapa-kevitra ny député Rastany iraky ny filomarika ravalomanana fa asiana tetezakazo mirefy 100 metatra eto lizy azavako a ty zany lalana existant moa dia mipavé iny sy misy bordure en béton dia nisy parti a io vitatsika io zany natao a sy le makatsa azy dia manombokatsy tsy aka tokony atao ohatran'io dia resaka teknika lizy a mila tany mila moellon mila rano aiza nanaovanao maçonnerie de moellon amin'io rano be io dia mijena aloha vonjy-maika ali olona mandra-paha hoe tsika mba faniteny fa anao fa tena tamy mihitsy izy dia natao hazo aloha izy sécurisena ny hazo izy misy manongotra fa aitsika amin'ny sécurise azy asiana vy dia rehefa maina ny andro a miverina ty amin'izay tsika mianakavo mijery alizy satria tondrana motoprope de rythme satria tsy maintsy asiana semelina kely béton any ambany a dia zay vao miakatra lizy raha tsy dia fissuré lizy dia io le lalana 100 mètres io zany a atao azy ro provisoire jeretsika ihany rehefa vita dia ohatran'izay koa mitratra amin'zareo ato io ampahany nangatahandrareo tena io zany satria mpianatra anankaroa eto misy école atsy misy école vonjentsika angana aloha satria rehefa avy ny orana tena manisitra kiraro le kizy mando a mifahasalamana sy ny rehetrarehetra dia tsy maintsy ataontsika zay akaiky ny vahoaka hatrany ny filomarika ravalomanana sy ny antokotima izay tarihany porofo zao fa akaiky ny vahoaka an'Antananarivo hatrany ny tenany na dia tsy eo amin'ny fitondrana azy eo amin'izay vaovao ny sosialy izay hatrany nanao etsika fanairana ho an'ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny ny mpiasa eo anivon'ny SMA izay miandraikitra ny fandrofana ny fako eto Antananarivo renivohitra androany ny amin'ny andoavana ny karaman'izy ireo sy ny fanajana ny izo ny mpiasa ary ihany koa ny fampiakarana ny karamany nilaza ireo mpiasa fa tokony averina amin'ny samva ny asa fanadiovana ny tantanàna satria ny lamina kokoa no sady voatsinjo ny mahaolona tamin'izany fotoana izany tato-baovao ataony Ravy Razafomahena sy Mathieu Princy. Zarara mandray atsasa-karama ny mpiasa eto amin'ny SMA raha ny fanazavan'izy ireo androany. Ny volana Desambra 2024 no nanomboka nandeha ny fifamila filana sy tindry samy hafa ary voalaza fa ao anatin'ny 3 volana vaovaorainy karama iray volana.
manodidina ny 10 hetsy ariary nefa ny karama-mpamily raha 4 alina sy 2 hetsy ariary kosa ny an'ireo mpandroaka fako izay samy nahena avokoa. Etsy ankilany mitaraina ireo mpiasa manodidina 500 sy 700 isa fa vao hitsakitsaka ny zon'izy ireo izay tokony sitrahany eo amin'ny tontolon'ny asa. Fa tsy mbola 9 volana janvier isaky ny 10 volana fa 12 volana zay vao mandray ny atsasakarama. Zany eo anatin'ny 3 volana zany zay indray mandeha ny manjary mandray karama fianao anatin'izany rehetra zany. Mitodika aminareo zay azo lazaina fa manana andraikitra tsirairay satria mararo zahay mpampiasa amin'izany tsy fanefana ny karamanay zany. Mety adidinareo zany, mety ho adidinay zany, mety ho adidin'ny mpiarabelona ihany koa aza. Misy tambony zay mety tsy voaefatsika ahafahanay misitraka n'izany karama zany. Matoa tsy tonga aty aminay zany tambony zany dia miany aposinareo zany rehetrarehetra. Raha tamin'ny sanva zay dia miaina kokoa ary mandray ihany koa sitraka ny zo rehetrarehetra izay tokony mba ho raisinay. Ny atefa mivantana ny filoham-pirenena ny antsondreo mpiasa noho ny fampanantenana nataony kanefa tsy tanteraka hatramin'izao. Sarofo sara ny andre matofilofo ianao nge ny teny tamin'ny mandahanao voalohany avozina ny fitantanana nomba amin'ny fako tao anatin'ny velo ranonao zany ianao miteny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ze talena vadibadikina reteo tondra firenena daholy zany hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananany nefany tsy voaro n'izay satria vao mainka ary nampitondra foariana ny vady aman-janakay tamin'ny TSM aty ka mangataka re zay tompoko mba hiverena amin'ny ministera satria raha le ASM mange jerena teto-bola nge zany zao dia resaka ny etsatsano sy le volany amin'ny Jiramasin'ny Rome nefa tamin'ny taloha zany volany any Rome amin'ny Jiramasy any zany vao tonga nisy taleto any karakara tonga vany izy mivaly dely izy tonga dia samy manana 100 000 ariary avy isaky mpiasa ty ambany ny any ambony zany mbola ambonin'ireo mahazo kilalao andraza hoe mananjanaka manana 30 000 ariary avy dia maninona zany reo voly reo ihany amin'izao mitikodiny eo dia hoe lasa tsy ampy dia zao indray zany mbola nampiana ny letsa karaha manay tompika efa nahena no stisy ny kinapisanay fa tsy naloha dia ny fampandanina tato aminay koa efa nahena nakaiza daholo ary zany tompoko reo voly reo dia eritseretinareo zany 15 androany zany zao 15 février 2024 mbola tsy fantatra le asasabola ao hoe hisy marina ve vao mivoaka teo zay maly dia vandrisy ny teny raha pitso maraina zay zao reo mbola reo mivory eo mbola tsisy dia tsy roviana indray koa ny atsasany amin'io. Ho an'lehibe ny SMA tsy milama ny fitantanana ny fako indrindra ny arabola misy ho izy ny fitaovana saingy sakana ny solika sy ny karama omena ny mpiasa. Tsy tonga ara-potoana ny karamany kitaporay ihany ny anatanterahana ny asa eto amin'ny SMA ary mangarahary izany voarainay to ny fitaliavana ny fanairana manaja ny zonimpiasa izahay fa moa ve voaja izahay ao anatin'ny fanalana ny fako moa ve ny latsakemboka tokony anakaramananay mba misy mihevitra andray ny asa koa izahay rehefa vita ny fampandehanana ny arabola fa nitsipiako etona tsy ampy ny famatsiana ny SMA avy amintsika tsirairay avy. Mbola manatanteraka ny asa n'ireo mpiasa amin'izao saingy miandry ny fanapahan-kevitra ireo tompona andraikitra faran'izay aingana ny amin'ny tokony andoavana ny karaman'izy ireo. Fantatra fa nisy miantoka ny karaman'ireo mpiasa eo anivon'ny SMA ny hetra miditra ao amin'ny komuna Antananarivo renivohitra saingy tsy fantatra mazava ny tena lalany vola. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray dia niompana Betsaka tamin'ny rarano sedray ny mpitarika ny CSS sampana Antananarivo ny profesora Samy Grégoire ny Fivorimbe nataony mpikaroka mpampianatra sy mpampianatra mpikaroka androany teny Ankatso. Nilaza moa ny CSS fa mitoy ny fitakiana ary ao anatin'ny fanarandarana tanteraka nanohizana izay fitakiana izay. Ravirazafi Mahena sy Mathieu Prince Atrany. Fiarovana ny mpampianatra sy ny fampianarana ambony no nataony professeur Samy Grégoire fa tsy araky ny ninana paritaka ho ny professora Raoelina Andriambololona mpikambana ao anatin'ny CSS. Tsy tokony olon-kafa ihany koa ny niarany lalàna toy ny nahazo azy raha ny fanazavana. Ny vory zay teto dia nijery hoe ny nahazo ny namanay ny président anay dia nanapak'izay fa nanomeako vote de confiance ao anazy ary nisaotra azy ary ny zavatra nataony ary ny zavatra nataony dia ny fiarovana sy anay mpampianatra lelany fa fiarovana ny fampianarana ambony eto Madagasikara indrindrandrindra zany
rozanatsika zay tsy manam-bola ka voatery tsy maintsy mandeha aty amin'ny université ny publika fa tsy manam-bola afaka mandeha any amin'ny université privé. Tsy nanao afatsy zay tapakay sesesy izy zay mpampianatra rehetrarehetra. Raha n'izay ndray raha hoe ny hevitry irery dia io zao hoe unika le izy fanahoana n'izy irery no nahazo nefa miaro ny syndicat izy. Mahakasika ny fanohizana ny tolona dia nilaza ihany koa ny CSS fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna no hanaovana izany ary miandry ny fanapahan-kevitry ny rehetra. Mahakasika ny kalitaon'ny fampianarana kosa ny rafitra tokony saza ny eto amintsika ihany no apetraka fa tsy miankina amin'ny any ivelany. Dia hoe ny système rehetra akory tsy hoe ratsy. Le système aloha fa tokony zavatra jerevantsika dia inona ny système fampianarana zay mifanitsy amintsika. Tsivina fa samy nahary taratasy fiantsony avy amin'ny sampana fikarohana Elokabevavy ny fiadanana ny filohan'ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka CSS Antananarivo Samy Grégoire sy ny filohan'ny randrana syndical Barsoara Kotomanga no ny antony fanotohinana ny fiandrianam-pirenena fiantsonany miaramila ikomy ho loham-pampiangana azy ireo. 30 volana tranomaizina sazy miantona ny didina voaka amin'ny fitsarana ambalatonga voalohany ny 9 febroary 2024. Misedra olana ara-pitaovana ny ankamaroan'ny sekolim-panjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny sekoly ambaratonga fototra iray etsy amin'ny komina Akadimanga dia anisan'ny sakana tsy mandrisika ny zaza hitrano-tsekoly ny faratsiana sy ny tsy fahampian'ny fototra-afitrasa. Niezaka nitady mpiara-mombona antoka noho izany ny komuna mba ahafahana manitatra ny fototra-afitrasa misy mba ahazoan'ny zaza malagasy miditra sy mianatra any an-tsekoly. Germain Menjana Arsy ny aro-tanjona. Ny taona 790 no niorina ity sekoly ambaratonga fototra eto amin'ny fokontany Andohalafy komuna Ankadimanga ity. Ny taona 790 no nanokana indray mpianatra teto ka ity trano tokana misy efatra ity no nandraisana ireo mpianatra hatramin'izay ka hatramin'izao. 50 ireo mpianatra eto tsy njaraina amin'ireo efitrano efatra ireo. Noho ny faratsiany fototra-afitrasa manampitrotraka ny tsy fahampiany W dia niena hatrany izany mpianatra ka zato sisa izany ankehitriny. Tsy ny isan'ny mpianatra ihany fa hatramin'ny voka-panadinana dia miendanja hoy ny fanazavany tale-tsekoly. Efa nandritra an'izay 470 taona zay zany ny sekoly dia io trano anankiray io no niasa no teto. Dia amin'izao fotoana izao efa hita hoe ratsy ny any anatiny na ny ety ivelany. Ny mpianatra teto taloha efa tany amin'ny 50 fa W zany no tena tsisy dia lasa miena le mpianatra. Amin'izao izy zao zato nisany. Ny avary amin'ny tanàna Prikary zao no betsaka makaty fa ny tonony eto efa le mandefa any privé daholo ny zanany mianatra. Dia sasatsasany eto ihany sisa maketo amin'ny sekoly. Anankiray zao mpampianatra mpiasa-panjakana eto dia ny anankitelo mpianatra eto mbola le bénévole tsy tafiditra ao anatin'le recruté akoriny ary. Ratsiratsy ny résultat hatramin'izay. Fa ny fanrinay hoe rehefa tsara ny trano betsaka ny mpianatra dia manana fahavitriana na ny mpampianatra na ny mpianatra hanatsara ny izay résultat-nay izay. Ka 30% afaka CP. Le ratsy ny fototra-afitrasa, tsy ampy fitaovana, W etsy-andaniny. Ratsy amin'ny lafiny rehetra zany ny sekoly dia ny mpampianatra miezaka fotsiny manao an'izay ahafahany mampita ny fampianarana. Natao androany ny fametrahana vato fototra ho fanatsarana sy fanitarana ny sekoly. Ampiana efitra iray ianarana sy efitra iray hafa ametrahana entana. Ankoatra izay ny fitaovana ho an'ny trano vaovao ho atsangana ho an'ny TPP ity. Fiaraha-miasa amina fikambanana iray avy any ivelany no nazahoana manao izany asa izany, izay mitentina hatrany amin'ny 100 tapitrisa ariary. Sekoly fa efatra eto Akadimanga ity EPP ity, hoy ny ben'ny tanàna. Nisy zanaky ny tanàna izay mipetraka eto amin'ny komina Akadimanga, mipetraka eto amin'ny fokontany Andohalafy no niara niasa taminay komina nilaza hoe misy ny association izay manana fikasana ny anaorana sekoly ety amin'ny komina Akadimanga dia mifanantona sy mifampiresaka moa dia izay no antony nahavitanan'izao zavatra izao. Fa ny association avy eto Madagasikara moa izany no miara-miasa aminay amin'izao fotoana antony nahatanterahana an'izao
ka dia ny angatahana aloha eo mba ho vita somatsara izy ity satria efa maromaro ihany moa ny mpiara-mombonantoka ny fampiresahana ny amin'izao efa tena ela tsisy fikitihana mihitsy izy ity ro EPP anankitelo ambin'ireo zany a efa nanaovanay fotodrafitrasa daholo fa ny EPP Andolafriry sisa dia izay no antony safidianana azy. Fanabeazana ny taranaka no azahoana manana firenena vanony. Zava-dehibe ny fanaovana fotodrafitrasa mendrika ho an-taranaka malagasy toy izao, hoy ny fanazavana. Zava-dehibe indrindra ny hoe fijerena ny sehatra ny fanabeazana ary eto no anehoana ny fankasitrahana ho an'ny commune izay solon'ny ben'ny tanàna tena sy ny fikambanana abaida izay nitondra ny famatsim-bola antanterahana zany hoe fametrahana fotodrafitrasa ho an'ny fanabeazana zany. Zava-dehibe io azy satria io no hita fa fototra ahafahantsika amin'ny roso amin'izay lafin'ny fampandrosoana ny firenena izay. Tsy misy firenena androso raha ohatra ka sanatriany vava bady ny olona ao aminy. Ka izao ezaka lehibe izao zany dia toanana ary ankahirezina an'ireo mpiara-mombonantoka rehetra tsy akanavaka ahafahana mahantontosa an'ity tetikasa lehibe ity. Tia mampianajanaka ny mponina eto Ankadimanga na tantsamy velona amin'ny fambolena sy ny fiompiana aza ho hiatrany ny fanazavany any ka tsy ampy ny fotodrafitrasa andraisana ireo zaza tokony hianatra. Eo amin'ny vaovao ny tranga mpiara-monina kosa indray olona iray no namony any tany Benenitra vokatry ny rotsakorana ny sesy raha nitatitra avy amin'ny BNGRC. Tafakatra 10 araka izany nisandreo namony any tao anatin'izay andro maromaro izay. Teto Antananarivo sy tany Mandoto ny efatra tamin'ireo. Manodidina ny 3,000 kosa ireo trabona. Ny 300 amin'ireo no voatery nafindra toerana. Fotodrafitrasa maro ihany koa ny dibo-drano sy nahitana fahasimbana toy ny toeram-ponenana sy ny trano fianarana. Fa isan'ny mpanan-karena ny tendreny eto Madagasikara ny fahasamihafan'ny fomba fiteny manerana ny lafivalonynosy. Toa tsy manan-danja amintsika malagasy anefa izany raha oharina amin'ny fampiasana ireo karazana teny vahiny izay manana toerana kokoa eo amin'ny fiainana andavanandro, indrindra ho an'ireo tanora sy ny mpiasa. Very ny asan'ny tendreny ka izay ny tokony ampiasaina 100% tsy misy fangarona ho ny mpianatra teny anivon'ny Université Antananarivo. Ravomadrasafy Mahenina sy Mathieu Prince no mitatra izay vaovao izay. Tsy mafeny tendreny dia ny fiteny malagasy ny ankamaroany malagasy raha ny fanadihadiana. Mifangaro loatra ny teny frantsay sy ny teny malagasy any ka samy tsy misy voafe na ny andanina ny ankilana. Maro amintsika malagasy no tsy miteny malagasy zato isan-jato intsony. Raha ny tanora amin'izao dia tsisy miteny gasy 100% intsony. Zatra an'ilay hoe Facebook sodrany koa dia lasa abréviation sodrany koa ny ampiasaina na manoratra tsotra ary. Tokony atao mihitsy izay ampsongadina ny teny malagasy amin'ny tanora amin'izao satria amin'ny malagasy moa izany dia tokony ho hay tsara mampiasa azy. Moka aloha tsy ampiasaina araka ny tokony satria any amin'ireny fitsarana ireny zao ohatra hoe misy teny ampiasaina zareo mbola tsy voadika amin'ny teny malagasy tsara tsy maintsy hoe mampiasa teny français. Raha amiko izao tokony hoe atao hoe 100 isan-jato zany hoe gasy hoe miteny gasy 100 isan-jato dia ireny teny hoe tsy voadika amin'ny teny gasy ireny tokony hoe itadiavana satria efa misy an'ilay hoe mpikarika teny malagasy ireny zao dia ireny tokony hoe miezaka mikaroka amin'izay hoe mandika an'ilay teny frantsay gasy 100 isan-jato. Zava-dehibe anefa ny fahafehezana ny tendreny noho ny mpampianatra iray raha nanontaniana. Efa ila ny petrahana sy ny anarana tany ivelany ny tenany saingy miezaka ny feny teny malagasy ary manome lanja izany mihoatra noho ny fitenim-pirenena hafa. Tsy haiko loatra ny tanora manahoana ny fitiavan'ny teny malagasy fa za mahita hoe misy ihany le fankatoavantsika le teny malagasy za amin'ny tenako satria raha izaho manokana zany tsy dia hoe mahay teny malagasy firy satria ny ankamaroany fiainana tokom-pinainako zany tany ivelany tany frantsa nanao thèse nanao ina sy ohatran'izany manao recherche fa tena ho mihitsy le teny malagasy ary za mahita hoe ny teny vakiko moa zany zao amin'ny dia teny malagasy foana matetika tena ankatoavantsika ilay izy ka fa ngamba iny moa ny filasan'izany hoe ny vocabulaire ny voambolana no mety tsy dia ampy loatra fa tokony alalinina zany. Saika sekoly miteny frantsay avokoa no misy eto amintsika amin'izao. Misy ny taranja malagasy saingy tsy atao isan'andro. Resy lahatra amin'ny mpanabe fa ny tendreny no tokony ho teny fototra anabeazana sy ampianarina ny ankizy. Tsy hita mbahan-toerana nefa izany fa natreny amin'ny fitsarana ireo toeram-piasana na ny vaovao amin'ny fitondram-panjakana dia amin'ny teny frantsay avokoa.
marina hoe ao anatin'ny programma fampianarana ny teny malagasy ny anay manokana moa zany dia ny anay afaka amin'ny teny malagasy tsara mihitsy zany ty amin'ny faritry ny sekoly fa ny mampalahelo ankehitriny zany sady tsy andriany ny teniny tsy voafiany koa ny hafa any ka manahirana ny fiteny malagasy ankehitriny maro an'ny zaza ankehitriny ny tsy mahafetrony ary ny mampalahelo ary dia any amin'ny tsy izy mihitsy ny fiteny malagasy eo koa ny fanatotoloana izay mampirisika ny zaza malagasy ny tanora malagasy lasa miteniteny foana indrindra koa ny fanabeazana ara-piarahamonina izay hita tokoa zany fa manimba ny fiteny malagasy ny fiteny reny dia ny vahaolana dia tsotra ihany dia ny fanamafisana ny programme mpanjakana mahakasika izay teny malagasy zay na express française izy na anglophone izy dia eto Madagasikara no resaka dia tokony iteny malagasy tokony ao anaty taranja ny malagasy satria eto Madagasikara atsika no miresaka malagasy no resahana rahantsika malala angambany fa manomboka any amin'ny faratapony ny fitondrana ny ambaratonga pahefana rehetrarehetra dia ny 9 isanjaton'ireo dia ny zavatra kirakiraina ny taratasy kirakiraina ny noty avoaka dia amin'ny teny français raha tsy diso ary ny lalam-pandrenantsika dia mbola any amin'ny français no adika ny akamarony izay mampalahelo hoe eto Madagasikara sika no mipetraka. Manana karazana fiteny maro ny malagasy na tsy mifankahazo azy indraindray samy manana ny antra ho azy ka mendrika homendanja sy ampahafantarina izao tontolo izao ary tokony irehariana. Ny 20 febroary moa no daty natokany UNESCO ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny teny reny ny teny malagasy ho antsika eto Madagasikara. Tony mazatra dia ny maresaka iraisam-pirenena no amaranantsika ny fampahalalam-baovao olona iray no namony ainy ary apolo ny naratra vokatry ny asa fampirorona niseho tany Kansas City tanàna iray any États-Unis omaly. Tifitra vararaka no niseho nandritry ny karnavala nataon'ireo mponina tany an-toerana tao aorian'ny fandresena azon'izy ireo tamin'ny lalao Super Bowl. Nzava-Ndriamaefa sy ny Artanjona. Ce devait être une grande fête. Mais la parade s'est transformée en tragédie. Afalina nivadika tranga nampalahelo tampoka no niseho tany Kansas City États-Unis omaly alarobia. Reny mpianakaviana iray no namony ainy ary tsy latsaky ny 20 ireo naratra mafy vokatry ny tifitra vararaka niseho nandritra ny karnaval nataon'ireo mponina tany an-toerana tao aorian'ny fandresena azon'ny Kansas City Chiefs tamin'ny lalao Super Bowl. Nilaza ny lehiben'ny polisy tany an-toerana fa olona 3 no voasambotra ary nanaovana fanadihadiana avy hatrany. Olon-tsotra iray no nasambotra ny iray tamin'ireo navandoza ka nazahoana ny sambotra ireo namany hafa. Mbola tsy nilaza mazava ny tena antony nanaovan'izy ireo izao fihetsika mampiroro izao ireo navandoza saingy tratra teny amin'izy ireo kosa ny basy nanaovan'izy ireo ny asa ratsy hoy ihany ny polisy tany an-toerana. Nanameloka izao herisetritra izao ireo mpilalao sy ireo mpandray anjara tamin'ity lalao manan-danja any États-Unis ity. Ny fandray nivantana tamin'ny filoham-pirenena Amerikanina Joe Biden ihany koa ny ben'ny tanàna tao Kansas City aka nilazany fa mila mitandrana sy mandray fepetra ny tsiraray hisorohana ny loza tahaka izao. Cette fusillade survient 6 ans jour pour jour après celle qui avait fait 17 morts dans un lycée de Parkland en Floride et profondément choqué les États-Unis. Alors que le Congrès bloque depuis des années toute loi ambitieuse sur le contrôle des armes à feu, Joe Biden a exhorté les Américains à faire pression sur leurs élus pour mettre fin, selon ses termes, à cette épidémie qui déchire le pays. Ny fandaharana ahoana marina sy Global News no arahanao aoriana ny fampahalalam-baovao coup de foudre sucré salé izay kosa ny lohatenin'ny horonan-tsary ho arahanao. Mankasitraka anao nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MBS ny tena kosa mameno fotoana anao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.